falatrano miarabantsika any tokantrano manaraka tapaka mifandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara manasantsika naraka izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany tena sy ny mpanao gazety fitiavana doniny miaraka amintsika amin'ity takariva ity miarabanao fitiavana. Miarabana ihany koa Njakandre Mahery miaraba antsika rehetra mpanaraka ny TV Plus Madagasikara manerana nosy hatrany ivelany. Lohatenim-baovao tapany voalohany ary naneho ny heviny mikasika ny zavanitranga teto Madagasikara ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly ariva nandritra ny fitsidihana tamin'ny ofisialy naterahany tao amin'ny nosy Maurice vidiny iroso ao anatin'ny fanofana lalina i Madagasikara hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nambarany fandraisin'ny Frantsa izany fanapa-kevitry ny fitondrana misy eto Madagasikara izany izay mamaly ny fitakin'ny tanora naneho hevitra tao anatin'ny tanjaka sy ny fahamendrehana. Tsy tokony ho avadika ho resaka politika ny fanendrena ireo préfet nisy farany teo hoy ny syndicat ny administrateur civil na ny synade androany mitendrena anatanteraka iraka sy asa fa tsy misy resaka politika ny andraikitry ny préfet ho hatrany ny filohan'ny synade. Vao ny trangam-piarahamonina mangataka fanadihadiana mba hisamborana ireo namoniny Roberto Carlos sy ny talata 20 novambra 2024 teo ireo fianakaviana Toliara feno roa taona androany nahafaty an'i Roberto Carlos no nitifitra nahazo azy hitendy andohany Mandro Seza. Fa ho apetraka ny androm-pirenena ho an'ny kolontsaina andro tsy festana fa andresaka rama ho fanandratana ny kolontsaina malagasy manderina ny fatra 4 ho ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gaspard Fensou. Vaovao politika avy hatrany naneho ny heviny mahakasika ny zavanitranga teto Madagasikara ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly ariva nandritra ny fitidihana ofisialy no tanterahany tasy amin'ny nosy Maurice. Nisafidiny ny roso tao anatin'ny fanovana lalina i Madagasikara hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fitsidihany nisy tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny nosy Maurice omaly nambarany fa niraisin'ny Frantsa ny fanapa-kevitry ny fitondrana misy eto Madagasikara izany izay mamaly ny fitakin'ny tanora naneho hevitra tao anatin'ny tanjaka sy ny fahamendrehana nitsindrin'ny filoha frantsay ihany koa ny finiavan'ny mpitondra eto Madagasikara ny anatanteraka tetezamita hitondra any amin'ny fanatanterahana fifidianana ao anatin'ny fepitaonina voafetra nambarany fa i Frantsa dia anohana ny tetezamita eto Madagasikara ao anatin'ny fisoka afa-tsaina indrindra ho fanohanana ny vahoaka malagasy fanazavana araina tao amin'ny pejiny Défi Média Info Maurice. Nous avons enfin évoqué la situation régionale et confirmé nos convergences, notamment sur Madagascar, pays ami engagé dans une transformation profonde. Nous avons pris acte de la volonté des nouvelles autorités de répondre aux aspirations de la jeunesse qui s'est exprimée avec force et dignité et que nous devons accompagner, ainsi que les volontés exprimées par les nouvelles autorités de fixer un horizon temporel limité à la transition, permettant d'aller vers l'organisation d'élections dans un délai raisonnable. La France accompagnera cette transition avec une attitude d'ouverture, le soutien aux priorités des Malgaches, en particulier s'agissant du développement économique, de la jeunesse, de l'énergie, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Fa tsy tokony ho avadika resaka politika ny fanendrena ireo préfet nisy farany teo hoy ny syndicat ny administrateur civil na ny synade androany. No tendrena natanteraka iraka sy asa fa tsy misy resaka politika ny andraikitry ny préfet ho hatrany ny filohan'ny synade izy ireo no nianatra manokana sy mafy io asio ka antony nanendrena administrateur civil amin'ireo toerana ireo hiasa ho an'ny vahoaka ihany koa ireo préfet fa tsy anao politika namafy hatrany ny synade androany fa tokony administrateur civil ihany koa no tokony tendrena amin'ireo toerany lehibe ny fatra nanangona ny vaovao mamity nandrembololeo misarany hoe karana eftsana. Misy enjato amin'izao ireo administratera civil manerana Madagasikara afaka misana tsara ny andraikitra amin'ny maha administratera civil azy ireo izy ireo hoy ny synade nianatra manokana momba izany ny administratera civil ary rarindra izy ireo no tendrena amin'ny toerana samihafa tahaka ny préfet nanamafy ny synade fa tsy misy resaka politika ny fanendrena ireo préfet izay natokana hiasa ho an'ny vahoaka. Araka ny lalàna 2014-021
sy ny décret 2014-1929 dia ny administrateur civil irery ihany no afaka misana ny asany fisolohan-tena mpanjakana eto Madagasikara. Ka rehefa misy zany fanoloana sy fanendrena ohatran'ireny dia tsy olona hafa no misolo administrateur civil fa tsy maintsy administrateur civil ihany. Zany hoe olona misolo olona, taratasy misolo taratasy. Amin'ny maha-olom-boatendry anazy dia misy zany fotoana anendrena dia misy fotoana ialana teo satria misy misolo izy. Zay zany ny tsara mba mafisiny etony satria lasa miteraka resa be. Ary ny zavatra tena tsy ekenay dia ny fanaratsiana sy ny fanambanimbanina ny administrateur civil satria zany administrateur civil zany dia olona manana ny ajany, manana ny asiny satria dia mpitatandra raha ambony eto amin'ny tany sy ny firenena. Tokony ireo administratera civil ihany koa no tendrena amin'ny toerana lehibe ny fatra ho iatrany ny torohevitry ny sinady. Trangam-piarahamonina amin'ny faritra atsimo andrefana mangataka fanadihadiana mba hisamborana ireo namonany Roberto Carlos ny talata 20 Novambra 2024 teo ireo fianakaviany ao Toliara. Feno rotaona androany ny nahafaty ny Roberto Carlos no nitifitra nahazo azy teo andohany Mantreza lasa affaire classée nefa ity raha ity na dia efa misy aza ny fanatonana nataony fianakaviana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha amin'izao fitondrana fanavaozana izao angatahany ireo fianakaviana indray ny sokafany fanadihadiana mba amgorana ireo izay ny raitsy kombakomba tamin'ny fitifirana ny zanakizy ireo. Yvon Miandrosoa no mitatitra ny vaovao. Ny tolakandro ny zoma 4 Novambra 2024 teo no nigatina te Toliara ny fatamangatsika ny Roberto Carlos mampihongo tsy nisy toy ny fanadihadiana momba ity raharaha ity hoy ny fianakaviana. Amin'izao fitondrana fanavaozana izao dia angatahana ny sokafan'ny fanadihadiana mba hisamborana ireo iraitsy kombakomba sy ny tivitra ny zanakizy ireo ho iatrany ny fianakaviana. Roa volana latsakely teo après ny fahafatesany dia niakatra tany-Tananarivo aho andantona ny tompon'andraikitra mba ifampiresaka angataka fanadihadiana angataka investigation ny momba namonoana ny tompolahy. Nanantona ny présidence aho, nanantona ny primature aho, nanantona ny sénat aho, nanantona ny HCC aho dia tsy nisy nandray ahy ireo satria affaire efa classé ny momba ny Roberto Carlos. Ka androany zany eto zahay androany amin'izao fitsanganany fitondrana vaovao andalany fahamarinana zao ho an'ny fanavaozana zao dia manao antsoavo zahay fianakaviana eto androany amin'izao fa 2 taona halasany zao mba hanao ouverture d'enquête approfondie mikasika ny famonoana amin'ny fomba fahabibiana nataon'ireo tsy matahotody tamin'ny fanjakana teo aloha ka izay no anovanay antsoavo fa indrindrandrindra ao amin'ny ministère ny justice izay tariny Ramatoa Ernaivo ministre ny justice amin'izao fotoana zao ary noako fa mahalala tsara mikasika ny dossier Roberto Carlos io mba hijery ankaiky mikasika an'izay zavatra zay anao fanadihadiana ary hamoaky ny marina mba hahitana ny fahamarinana fa indrindrandrindra hamaizana koa ireo izay nanao zany zavatra tsy mety zany nanao zany famonoana zany sy ireo ny ray petsapetsa aminy tsy avela handeha amin'izao fotsiny fa enjehiny lalàna ny mikasika an'izay. Nous exigeons la vérité, que la vérité soit éclatée et que la justice soit faite. Namelaka mbotoromena dahy tompokolahy Roberto Carlos. Mangataka zahay koa amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao mba hijery ankaiky ny zaza navelany Kamboty roe menadahy izay mbola kely navelany tompolahy ao koa ny reniny izay manano tena veuve sady antitra koa misy lalàna mikasika an'izany satria olona mbola amperinasa itompokolahy tamin'ny namonoana azy zao. Koa mangataka zahay mba hijerena ireo olona reo satria olona marefo. Fa tanterahana androany teny Ivato ny lanonana ara-miaramila ho famindram-pibakonana eo anivon'ny tale général-ny ministère-ny filaminam-bahoaka. Ny commissaire de police Tsaramonina Ravony tale général eo anivon'ny ministère-ny filaminam-bahoaka no manome baiko rehetra manomboka izao ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur de police Eric Michel Idrissa no namindra ny faneva ho fibaikona eo anivon'ny police pirenena tonga nanatrika ny lanonana ara-miaramila androany ny mpanolotsain'ny filohan'ny fanaovan'ny repoblika roa minisitra maro eo anivon'ny gouvernemanta ihany koa no tonga nanatrika izany lanonana izany androany nanatrika ny lanonana ihany koa ny mpikambana ao amin'ny Barao Mahatra
eo anivony antenimiran-dolona ny filoha lefitry ny antenimiran-dolona Nicolas Rabemananjara teo ihany koa ny questeur Mino Seramil ary ny mpampakateny Ramonal zo rabarjona sy Ismaël Andrianjafiniena. Androano naresany commissaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victor ny fibaikony eo anivony ministera ny filaminam-bahoaka taoriny naresany filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana na ny endry azy ho tale général ny ministera ny filaminam-bahoaka. Taoriny lanonana aramiaramila nisy ny matso nataon'ireo polisy eo anivony ministera filaminam-bahoaka izay natrenin'ireo vahiny nanotrona ny lanonana. Tonga manokana nanatrika ny lanonana ny mpanolo-tsaina ambony ny filohan'ny fanavaozana ny République ny colonel Thierry Rapanarivo sy ny médecin colonel Marcelin Ranuelson. Nanatrika ny lanonana famindram-pibaikona teo anivony polisy pirenena Androany Anko ny braomaritry ny antenimiran-dolona ny filoha-lefitry ny antenimiran-dolona Nicolas Rabemananjara ny questeur Mino Seramil ary ny mpampakateny Ramonal. Ministra maro anivony gouvernemanta ihany koa no tonga nanatrika ity lanonana teny Ivatondroany ity ho fanomezam-boninahitra ny famindram-pibaikona eo amin'ny tale général ny ministera ny filaminam-bahoaka. Nanatrika noho ny fanasana azy ireo ihany koa ny solombavambahoaka notariny filoha-lefitra eto amin'ny faritany n'Antananarivo fetra Ralambo Zafimbololona ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena ho an'ny faritany Thomasina Fidèle Razara-Pierre ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena lany eo amin'ny faritany ny Toliara Marco Tsaradi ary ny solombavambahoaka ny Manakara Jolsa Maminirina. Atao laram-pahamehana ny sehatry ny fampianarana ambony eto Madagasikara hoy ny filoha-mpanjakana ny colonel Michael Randrianirina. Notsim-piany fa fototra iorena ny fampandrosoana ny firenena ny fananganana na tanora mahay sy manana fahalalana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fodrafitrasa ho an'ny université manerana ny nosy ary sambany teo amin'ny tantara ny anjerimanontolo no nanatrika mivantana ny lanonana famoahana andihana mpianatra ny filohan'ny filoham-pirenena miaraka amin'ny ministry ny fampianarana ambony ny profesora Ravony Manantsoa ndao iali manda avihy isan'ny tsondrindry manokana moa ny makasika ny ady amin'ny diplôma oska Abrahamazave. Nampatsiany mahalara-pamiana fampianarana ambony ny filoha Michael Randrianirina nandritra ny lanonana famoahana sy fanomezana mari-pahaizana ho an'ny andiany Soatily sy fanily mamiratra teny amin'ny katedraly Texa Ankatso androany. Laza izy fa fanomezana lanja ny fahalalana tanora no antoky ny fanovotana sy fanosoa Madagasikara. Nitsindriny ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana toy ny famahana ny olona jiro, ny fametrahana ny forage na ny lavatra ny vaventy, fanamboarana ny toeram-pitiovana ary ny fandinihana ny fanarenana an-trano fonena ny mpianatra manerana ireo université dia naiverina ho manampy betsaka amin'ny fanatsarana ny fianarana sy ny fiainana andavanandro ny mpianatra. Betsakila ny tensotra ny fanjakana sy ny fianakavimben'ny fampianarana ny ministra fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary nampatsiahy ireo mpianatra fa ny fahaiza-miaina ny mari-pahaizana voalohany. Antsindrina manokana teto ny ady amin'ny diplôma foska na ny diplôma oska hoy ny filoha Michael Randrianirina. Misy zavatra nitapahanay tamin'ny conseil de ministre dia mikasika ny diplôma foska. Atambatro avy amin'ny fangatahany Andriamatoa Sojabe tato amin'ilay tsy
fahampino toerana tsy fahampino mpampianatra zay mampianatra atao amintsika ato zahay dia mandrisika ny andriamatoa ministra aza miemotra andriamatoa ministra fa zahay nampanao an'io anao a raha misy mampitahotra izany nanao an'io dia aleo zany ampitahorina fa izao ny olana amin'izy io zahay anereto koa mahalala olona tsy nianatra akory nefa misoratra aminareo ato mpampianatra mba tsy hitononako anarana be zany anarana zany aleo mba averina amin'ny toerana tokony isy azy izy a dia aleo any olona zay mendrika an'le toerana zay fanapana miezaka mandiotsika miady amin'ny kolikoly a mandrisika anao zahay andriamatoa ministra raha misy ilanao ny fanampinay tonga eto zahay anampy anao an'izany fandiovana zany zay ny mikasika ny diplôma fosy tonga nanotrona ny famoahana ireo mpianatra teny Ankatso sy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny kolonel Randrenirina Mikael miaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony professeur Ravolomanantso Ndaoyel Mandavi. Nisy ampahany amin'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Knapmad nanao hetsika fitokonana nanoloana ny vavadin'ny orinasa teny Ankorondrano Androany. Mitaky ny fanesorana amin'ny toerana ny tale jeneraly ny orinasa Knapmad ireto vondrona mpiasa ireto nambaran'izy ireo fa tsy azo ifampiresahana sady manao didijadona ny tale jeneraly nambaran'ireo mpiasa nanao hetsika ihany koa fa efa voavany olana ny karaman'izy ireo. Nambaran'ny tale jeneraly Knapmad kosa etsy ankilany fa tsy tonga ny asa nandritra ny herinandro maro sy efa amambolana ireto mpiasa ireto. Nitakin'ny mpitantana noho izany ny fanazavana sy proof mahakasika ny antony tsy nahatongavan'ny ireto mpiasa ireto ny asa ka dia izao nitarika amin'ny hetsika fitakiana ny fanesorana amin'ny toerany tale jeneraly izao ny valiny. Antra Rahalalarisoa Omega Ranefjon. Orinasa misahana ny famokarana amin'ny boky ampiasaina amin'ny fampianarana ny Knapmad. Ity orinasa ity ihany koa no misahana ny fanotana ny laza adina amin'ny fanadinam-panjakana. Nisy olana arabola ny orinasa rehefa saika ny kato nataona vitsy lasa. Efa miverina mamokatra boky sy mahazo komandy indray nefa amin'izao raha ny vaovao voaray teny an-toerana. Taorian'ny hetsika fitokonana nisy teo aloha, nisy ampahan'ny mpiasa ao an-toerana indray no nitaky ny fanalana ny tale jeneraly ny Knapmad androany maraina. Voasolo fotsiny reo zay mila misiolo reo. Mety mandray karama tokoa ny mpiasa fa izao nefa raha nandroso ve Knapmad tena nandroso ho an'ny kitapom-bola ny Knapmad tokoa ve sa manidiny sa makeza. Manoloana ny fitakiana ireo ampahan'ny mpiasa ao amin'ny Knapmad nambara ny tale jeneraly ny orinasa ity androany fa mpiasa ampolony tiana korotana ireo nanao hetsika ireo. Valin'ny fangataham-panazavana no takin'ny orinasa tamin'izy ireo no tsy fahatongavan'izy ireo ny asa nandritra ny herinandro sy volana maro nahatonga azy ireo nanao hetsika androany raha ny fanazavana ny tale jeneraly hatrany. Ato aminay moa zany tsisy olana fa ireo olona vitsikely misy olona folo eo zareo oui namena demande d'explication tamin'ny alarobia tamin'ny talata satria marobe zareo tsy miasa mihitsy. Sasany moa amambolana maro mihitsy tsy hita, ny sasany indray tonga izy miasa manao présence dia lasa izy mody manao sonia moa zany. Dia ny sasany indray tonga tsara izao izy manao sonia fa lasa izy matory dia tsy miasa. Dia hita zany aty misehatra famokarana hoe tsy tonga miasa ry zareo. Ka efa miteraka disadisa moa zany izy atao anatin'ny orinasa satria izahay amin'izao atao amin'ny Knapmad tena zay zany amin'izao tsy mahavoaray subvention zany hoe andoavana ny karama mpiasa ohatry ny mpiasa-panjakana na any amin'ny EPA na any amin'ny ministera fa ny vokatry ny asanay eto isam-bolana ny andoavana ny karama mpiasa. Dia lasa miteraka disadisa ilay izy satria marobe zany ny ankizy no mitaraina hoe lasa tsy misy miralenta fa ny sasany miasa mafy lasa mamelona n'le tsy miasa. Ny tsy fampin'ny akora fototra ahafahana mamaly ireo komandy voaray ny orinasa no olana sedray ny Knapmad amin'izao fa tsy ny hetsika ataon'ny olombitsy ao anatin'ny orinasa raha nambara ny mpitantana hatrany. Manasantsika kosa izao naraka ny resabe.
Ny pejy 24 heures mata, filoha kolonely Randrenirina Mikael, ny karamany amin'ny maha kolonely Aziany no raisiny. Ny karamany amin'ny maha kolonely Aziany no raisiny ny filoham-panjakana kolonely Randrenirina Mikael fa tsy mandray karamana filoham-pirenena. Io no nambara manoloana ireo resabe mahakasika ny karamany sy ireo filoha mpiara-mitantana aminy ao amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Ny pejy vaovao 24-7 mpisandoka ireo nanao perquisition teny amin'ny vila Vatosoa. Fantatra fa mpisandoka ireo olona miisa enina nanao perquisition tao amin'ny trano nisy lalaina Vatosoa be ny tanàna Namboibao Anteroka teo aloha. Tsy nahitana taratasy tany amin'izy ireo rehefa nanontaniana ary ny antso zandary ny tompo-trano ka nisambotra azy ireo. Ny roa voasambotra ary tafatsoaka ny 4. Ny pejy info culture média lalaina Vatosoa miatrika fanadihadiana eny amin'ny sampana Eloka Bevava Zandarimary fiadanana tamin'ny 4 ora sy 17 minitra araka ny antso ny vaonaovanay teto amin'ny info culture média FM 104.8 tamin'ny Andriamatoa lalaina Vatosoa be ny tanàna Anteroka teo aloha sady Mpandrara dia miatrika fanadihadiana eny amin'ny Zandarimary misana ny Eloka Bevava fiadanany tenany amin'izao fotoana izao. Ratsahivana nisy fisavana natao tao amin'ny vila Vatosoa izay trano fonenany eny Ambohibao Anteroka. Ny pejy 24 heures mata voasambotra ilay influenceur Dylan Silva raha nambarany tao amin'ny compte ny minitra vitsy teo. Ny pejy Sou Dayans RN4 mihitsoka ny lafy fifamoivizana tamin'ny tolakandro teo dia nihitsoka tanteraka tao Andranofatsika ny fifamoivizana amin'ny lalam-pirenena fa 4 iny fa tsy misy fiara afaka mandeha na iray aza nanomboka tamin'ny tolakandro teo ka na ny voaka na ny hiditra ny tanàna ny mahajanga dia tavela avokoa. Raha ny loharam-baovao dia feno rano sady niakatra be ny rano tamin'ny toerana. Misy fanamboaran-dalana eo Andranofatsika io taorian'ny Rotsakorana ka izay no niteraka ny fitohanana izay efa tonga hatrany an-tampon-tanàna Andranofatsika. Ireo taxi borosy rehetra izay niainga avy any mahajanga ny tolakandro teo niazo ny faritra hafa dia mbola tavela eo Andranofatsika avokoa. Ny pejy vaovao farany vilany info ofisialy taorian'ny sevokely dia nivoaka ny lalana ihany koa ny fiarany One sy Andy tamin'ny ES3 nandritra ny rally by Asakma androany. Tozatsika amin'ny vaovao ara-toekarena ampy tsara ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary fofe ny vidiny entana nitatitra avy eo anivon'ny ministera ny varotra. Mila marina nefa ny mpanjifa amin'ny fividianana entana landaty satria misy no amidy antsokosoko indrindra manoloana ny fiatrehana ny fety araka ny tatratrany. Efa misy ny fifampiresahana amin'ireo mpandraharaha mpanafatra entana mba ahafahana mampiditra entana ilain'ny mpanjifa amin'ny vidiny ho takatry ny mpanjifa eny anivon'ny tsena anatiny. Hoy ny talempatitra ministera ny varotra sy ny fanjifana Zo Rabarjona. Mitoetra ny fidinana fotsiny ataony ministera ny varotra sy ny fanjifana amin'ny fanaraha-maso ny visiny entana eny an-tsena sy ny vidin'entana. Laza ny ministera ny varotra fa tsy misy ahina ary ampy tsara ny atrehana ny fety ireo entana mitobaka eny an-tsena manomboka izao hatramin'ny fiatrehana ny fety ny krismasy sy ny faran'ny taona. Entanina hatrany kosa ho mailo ny mpanjifa manoloana ireo entana marobe tobaka eny an-tsena amin'izao. Eto dia entana sahady ny mpanjifa amin'ny resaka fijerevana ny entana jifaina ireny anatin'izany ohatra reny daty eny amin'ny emballage reny mila jerena tsara mahakasika ny resaka daty satria zava-dehibe ny mahafantatra an'ireny misy antony daholo reny soratra mipetraka anatin'ny emballage reny. Misy ihany koa ny hoe fomba fitahirizana sy ny fomba fampiasana ihany koa satria dia mampidi-doza ny sakafo rehefa tsy manaraka ny tokony ampiasana anazy. Andraikitra sany ny ministera ny varotra ihany koa ny fifampiresahana amin'ny mpandrahara-panafatra entana mba ahafahana manafatra ireo entana tena ilaina fiainana andavanandro ary miara-misalaha mba tsy hampiakatra ny vidin'entana ilaina ny ministera ny varotra. Misy ny accompagnement amin'izao fotoana izao izay atao eo anivon'ny ireny tsena ireny iarahana mpandraharaha ahafahana mihaino azy aloha dia sahady satria mila fantatra ihany koa ny olana izay sedrain'ireo mpandraharaha ankehitriny
kanefa ihany koa misy ihany koa izay tokony ahafahana manampy an'zareo ahafahany manara-dalàna satria ny zava-dehibe dia ny tombontsoany tsirairay avy satria marina fa samy manana ny tombontsoa ny fanjakana ny mpandraharaha ny mpanjifa dia izana ny jerevana an'izy ireny mba ahafahana mametraka hoe ohatra ny ahoana ny tombontsoany rehetra tsy mamono ny mpandraharaha kanefa koa tsy mamono ny mpanjifa. Izanatra ny sy ny amaritoerana ny vidin'entana ilaina afiainana andavanandro itsinjovana ny mpanjifa hoy ny taleparitry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Manasy ny vaovao androany hatrany misy amin'ireo syndika no ararotin'ny mpampiasa noho ny tsy fahaizan'ireo mpitarika syndikaly ireo pitsopitson-dalàna mifeny syndika hoy ny firesan'ny syndika eto Madagasikara na ny SSM manampiantso ireo mpitarika syndikaly ny SSM anomezana fampiofanana azy ireo mba hitovy lenta avokoa ny fitarihana syndika harany ny fanazavana hoentiny Eliza Hermanina. Mila tetikady ny fomba fitarihana syndika hafana mandresy lahatra ny mpampiasa na eo anivon'ny orinasa tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana izany hoy ny firesan'ny syndika eto Madagasikara na ny SSM. Anisan'ny tsy mampahomby ny fitakiana ataon'ny syndika ny tsy fahaizana ireo zon'ny mpiasa sy pitsopitson-dalàna mifeny syndika ka anararaota ny mpampiasa azy ireo. Eo ihany koa ny tahotra tafahoatra ny mpampiasa hoy hatrany ny SSM. Nanamafy ny mazava-dehibe ny fidiran'ny mpiasa ao anatin'ny syndika ny SSM voary kokoa ny zon'ny mpiasa ary afaka miady ho an'ny mpiasa ny syndika manoloana amin'ny tsirariny raha ny fanazavana. Ny antso ireo mpitarika syndikaly rehetra ny SSM mpampidiniana ny fanatsarana ny syndika tsirairay avy. Misy amin'ireo syndika izay ataon'ny lehibe antsinitsinina dia matahotra noho izay tsy fahalalana ny andinindinin-dalàna rehetra amin'ny fean'ny syndika izay na noho ny tsy fahafantarana ihany koa hoe ohatrohatra ny ahoana ny toetra tokony hananan'izany mpitondra syndika mpitarika syndika izany na ihany koa tsy fahafantarana ohatra ny ahoana ny fomba fanaovana négociation ao anatina fitarihana syndika. Izay zavatra izay no antony nahatonga anay izany tato anivon'ny biraon'ny SSM nampanao an'izao formation izao ho an'ny mpitarika syndika izay tonga an'io zany. Syndika enimpolo no niatrika fampiofanana momba ny fitarihana syndika ampitoviana ny lentan'ny fitarihana syndikaly amin'ny syndika rehetra no tanjony. Vao makasika ny toetrandro kosa indray taorian'ny rotsakorana ny fanesy tamin'ny faritra maro teto Madagasikara dia iverina ho maina indray ny andro manomboka rahampitso manerana ny nosy raha ny tomba ny foibe mpamantatra ny toetrandro. Ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny sy ho an'ny rahampitso sabotsy sy ho an'ny lahady tahaka ny raha ny tomban'ny foibe famantarana ny toetrandro atrandrika na izany azy mety hisy ihany ny orana tandrifon-drahona amin'ny faritra avaratry ny nosy sy avoany atsinanana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina izany. Iakatra mifanaraka amin'izay fiataon'ny rotsakorana izay ihany koa ny maripana amin'ny ankapobeny ary tafakatra 20 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny fatry ny avoantany raha toka mety ho tafakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius izany amin'ny toerana hafa. Anitra Ralalasoa Omega Renevzon. Ny aina rotsakorana ny faritra maro teto Madagasikara tao anatin'ny andro maromaro zao nisy fidinina niaraka tamin'izay ihany koa ny maripana. Ny rindrin-drahona matevina mitoetra ao amin'ny ilany atsinana Madagasikara nanomevana ny rotsakorana nandritra izay fotoana izay raha fanazavany ny foibe famantarana ny toetrandro. Mbola io rindrin-drahona io no mamaritra ny toetrandro androany nanerana ny nosy. Dia maina kosa nefa amin'ny ankapobeny ny andro manomboka rahampitso sabotsy ny alahady ho hatrany ny foibe famantarana ny toetrandro. Raha ny mitoyany amin'ny ity farany herinandro ity kosa indray dia manalavitra antsika tsikelikely ilay rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsinanan'ny Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia maina main-dalana manerana ny nosy na izany naty izany aza mety hitantaratra eny ihany ny orana tandrifon-drahona any amin'ny faritra avaratra sy ny morotsiraka avoany atsinanana. Raha makasika ny maripana kosa indray dia mety hisy fiakarany tsikelikely izay manerana ny Madagasikara. Iakatra ihany koa ny maripana ary mety ho tonga hatrany amin'ny 20 degré Celsius izany ho an'ny faritry ny avoantany raha toka hahatratra 17 degré Celsius any amin'ny faritra hafa. Atolotra antsika kosa izao ireo vaovao tapatapany.
miroso amin'ny fanamafisana ny asa fanisorana ireo fako mivangongo eto Toliara ny avy ao amin'ny komina Ambonivohitra Toliara sy ireo tsara sitrapo eto an-toerana. Isy ny paika vaovao amin'ny fitantanana ny fako sy fandrindrana ny asa fanangonana fako mba hialana amin'ny fivangonan'ny fako manerana ny tanànan'ny Toliara. Efa hatramin'ny afakomany moa zany nanomboka ny asa. Araka hitantsika zao dia ety ankily tapaka tsika zao akaiky ny garage mille manohy ny ramassage massif amin'ireo fako mivangongo eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Isarona manokana ireo opérateur sy ireo malala-tanana toy ny Comato Toliara, ny WHH, ny école Diablotin amin'ny fampindramana ny fitaovana. Amin'ny resaka lamina zay moa zany efa misy paikady napetraky ny fiadidian'ny commune urbaine Toliara. Ny amin'ny fanalalan'ny fako isa-tokantranontsika tsirairay ihany avy. Fa mbola hisy ny communiqué lazaina amintsika eny anivony fahitalavitra sy eo anivony tapazotra sy ratsero. Isany koa ny fepetra ho raisina amin'ireo izay tratra manary fako amin'ny toerana tsy tokony hanariana izany. Izahay eo anivony fiadidian'ny tanànan'ny Toliara dia manentana antsika vahoaky ny Toliara tsy hanavaka mba tsy hanary fako eny an-dalana fa mba amin'ireny toerana voatokana hanariana azy ireny. Hisy ny fepetra ho raisin'ny fiadidian'ny commune urbaine Toliara ho an'ireo minia manary ny fako amin'ny toerana tsy voatokana hanariana azy zany. Naneho fahatezerana noho ny tsy fankasitrana ny ben'ny tanàna Perinasa tamin'ny alalan'ny fanakatonana Androany commune Reponina amin'ny commune Andranomena distrikan'ny Port-Berger ny talata 12 Novambra lasa teo. Navoaka izy ireo ankery ny mpiasan'ny commune ho fanehoana ny fahatezerany. Namorony mponina amin'ny commune araka izany ben'ny tanàna Andranomena ny fampiresahana mivantana tamin'ireo mponina. Ny antony vahoaka ho tony fa indrindra mela ny ben'ny tanàna mita ny fotoam-piasany ity farany. Ny laza ny anatsara ny fomba fiasa ihany koa ny ben'ny tanàna ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny commune sy soroana ny tsy fifankazona eo amin'ny mpitantana sy ny vahoaka. Vahoaka maronisa izay niatsika anaty arina tseky teo reny. Re vahoaka ny nametraka anaty eto amin'ny toerana mabe tanàna za. Ary propozin'izany tsy nisy ny nanohitra ny zavatra izay natao teto niany. Mbola magnetana ny sainy besony maro. Ny Andranomena dia vahoaka hendry. Azo entigny amin'ny ara-dalàna. Mitohy ny asa fampandrosoana, mitohy ny programma fagnamboarana ny fotodrafitrasa, ary manaona ny ben'ny tanàna hatramin'ny farany izy ireo. Ho an'izay mbola manana eritreritra anankiroa dia magnetana anareo mba hiandry ampitoniana fepitoam-piasan'ny ben'ny tanàna ny fahataperany mandat dia mifaninana ary voniny ny tegnako hiatrika izay fifidianana amin'ny fandimeo. Mangataka ny ampidirana ny faritra Ambatsoa ao anatin'ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana taona 2020 na Elefi ny zanaky ny faritra Ambatsoa eto Tomasina tsy hita ao anatin'ny Elefi 2020 mikasika ny faritra Ambatsoa no antony fangatahana. Mangataka ny anendrena ny lehibe ny faritra Ambatsoa ihany koa ireo zanaky ny faritra tsy mety tanteraka ny fanendrena ny lehibe ny faritra Ambatsoa taoriana ny nanomezana azy ireo ho faritra vaovao no antony. Raha ny fanambarana ireo zanaky ny mananaravaratra sy marontsitra izay mandrafitra ny faritra Ambatsoa monina eto Tomasina omaly 20 Novambra. Mitaky ampanajana ny ampidirana ny faritra Ambatsoa ho ao agnatin'ny loi de finance initiale zay tsy karitrefa tsy akao ny faritra Ambatsoa amin'izao fotoana izao. Miangavy re tompoko ho anareo manam-pahefana maefa mba hampiditra ny faritra Ambatsoa ho ao anatin'izay loi de finance initiale zay mino sy matoky zay fa alohan'ny fandaniana ny LFI dia mba efa tafiditra ao ny faritra Ambatsoa. Mangataka ny anendrena miaraka amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara ny lehiben'ny faritra Ambatsoa satria efa manana préfet ny faritra Ambatsoa ary efa vita ny trano zay iasan'ny préfecture sy ny lehiben'ny faritra Ambatsoa. Manantena fanovana ny faritra Ambatsoa ary tsy ho taraiky koa amin'ny fampandrosoana.
ny alakamisy fahatelo ao anatin'ny volana novambra dia natokany UNESCO ho andro maneran-tany ho an'ny filozofia toy ny fanao isan-taona. Niavaka nefa ny fankalazana tamin'ity taona ity teto amin'ny mention de philosophie eto amin'ny universitény Toliara satria nampiarana tamin'ny famoahana andiana mpianatra izay misalotra ny anarana hoe fitaratra. Nisy ihany koa ny fanomezana loka sy mari-pahaizana an'ireo mpianatra. Nisy ihany koa ny fanomezana prime an'ireo major de promotion isaky ny classe zany hoe L1, L2, L3 et M. Dia nisongaina amin'izany zany ny L3 izay nomena ordinateur. Tsy mandoa droit d'inscription ny ireo mpianatra major de promotion ireo. Gratuite zany ny inscription ry zareo. Araka ny tantara dia niainga veto amin'ny universitény Toliara ny filière philosophie tany amin'ny taona 770 vao niparitaka manerana ny nosy. Tamin'ny 1967 efa nisy Toliara tetoa ny filière philosophie. Izay laha tenenina hoe a Madagasikara dia ny eto Toliara no namorona azy voalohany. Karnavaly manerana ny anjerimanontolo ety mandray no nisantarana ny fotoana ny maraina ny alakamisy 20 novembre 2024. L'éthique des inégalités et les valeurs qui fondent les sociétés de l'avenir no lohevitra tamin'ity taona ity. Fa misy 10 indray ireo nanao hevitra androany tao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Niompana bebe kokoa tamin'ny raharam-pirenena trany ny faneho-kevitra ireo mpandray anjara andawary. Rahantsika ireo sombiny amin'izany faneho-kevitra izany ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambary Monsieur Radera avy ny talata maty androany tao anatin'ny faneho-keviny mifanipaka tanteraka amin'ny fitakina nataony zava-misy amin'izao fotoana tokony mijoro ny Gen Z anitsy ny tsy mety. Zava-misy amin'izao fotoana tarafina tamin'ireny etika nataon'ny Z nateny amin'ny mojatovoka amin'ny nanomboka 5 septembre reny dia any amin'ilay zavatra nieritreretina natolona da misy zava-misy amin'izao. Ny tolona teny dia rehefa fanovany dia mba hoe ananganareo fondation indray. Zany nefa ny zava-misy. Na eto dia mandeha tanànareo ZZ. Mandraisa ndraikinareo mijoronareo fatrizao ny zavatra ny takila ny traka tsara nefa ny afara. Raha manao fetrehana kibotely akory hanonga mpanjakana na anala foana. Mba hitsina izay zavatra tsy mety eo. Nandraindray andraikitra tamina politika sy niaraka tamin'ny mpitondra izay misy rehetra teo aloha. Mpitondra misy rehetra teo aloha miasa tonga ny vahoaka daholo. Dia mba olom-baovao mihitsy. Izay no akatakina aminareo ZZ mijoronareo a. Izay ho afarako tsara tsy na hoe anara-mpitondra na hanongako ny fitondrana. Ka izay apetraka tsara tsy voatery hanonga na anala mpitondra foana ny etika atao. Fa fankina ny zavatra tsy mety. Demokrasia mivantana. Okosy Madame Saondra avy any Ambomiadana, raha tsy toy ny mpitandro ny filaminana tsy tafita ohatran'izao ny tolona. Izany misoratra eo mpitandro ny filaminana ireo nananampy vahoaka. Fa nananona ZZ raha tsisy filaminana nanampy teo tsy avoaka ohatr'izao. Ny gendarme namono olona fotsiny mandoro volon'olona. Reny ve dia mbola hita ihany hoe mbola mety ankina teo aloha. Ary izy nantsitrapony tsy niala teo mihitsy izy. Mbola torana izy hoe aloha hijanona eritona mihitsy aloha fa raha ohatra ka tsy midirisa dia mitapelana mbola eritona. Kiray volana zay no nanao an'ity le hevitra nampifantaka tonga teo io ny aniny eo. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Iverenantsika ny amin'ny vaovaon'ny toe-karena efa afaka miasa ny filan-kevitra nasionaly ho an'ny fanodinana industrialy eto Madagasikara na ny CNIM. Ity filan-kevitra ity no miandraikitra ny fitariana sy ny fijerena iry fifanarana ho an'ny fandridranana indostria eto Madagasikara izay henosiny avy natany amin'ny taona 2024 ampiroborobona ny sehatry ny indostria no anisany nametrahana ny CNIM tokony fantoka amin'ireo sehatra 5 dia ny agro-industrie, ny lamba sy ny fitafiana, loamenaka sy ny zava-manitra, ny arena ankibon-tany ary ny angovo araka io fifanarana io ny fampiasam-bola atao eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 na finiava ny ombonana ny sehatra tsy miankina no pakta ho an'ny fandrindrana ny indostria eto Madagasikara. Vokatry ilay dingana lava ny ompana tamin'ny fifampitaniana sy fifanarahana teo amin'ny sehatra tsy miankina ny sehatry ny fanjakana ary koa ireo mpiara-miombona kara teknika sy ara-bola
dia nahitana andindalana 10 io fifanarahana mifototra tamin'ny tanjona stratejika efatra io. Anisan'izany fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana, ny fitantanana ny fodrafitrasa izay mari-pamantarana ny andraikitry ny sehatra ny fanjakana, ny famatsim-bola sy ny fanofanana kosa no mampiseho ny andraikitry ny sehatra tsy miankina. Fahatsika mijery ny ataontsika hoe compétitivité ho an'ny orinasa kely madinika tsara misy goavana eto Madagasikara ahafahantsika hijery ny inona ny olana fototra, inona ny vahaolana fototra, inona koa ny paikady hoentintsika hiaro sy hanabevoana izany orinasанtsika santoka. Ahafana mitarika sy manara-maso ny fanatanterahana ireo fifanarahana rehetra ny CNIM raha ny fanazavana trandy. Misy ny fiara-miasa miaraka amin'ny fototra-panjakana, miaraka amin'ireo sampanisika mpampiasa vola sy manampy amin'ny Madagasikara amin'ny skala teknika amintsika hoe zava-dehibe indrindra mila mampikoboky ny indostria-tsika eto Madagasikara. Manana koratsika fototra maromaro izay vokariny eto, mila hodiny io tsika mba ho sakafotsika malagasy, vahoantsika mba ho ahafahana koa manamboatra an'izany atao fitaovana, atao ataontsika hoe produit fini ilaintsika eto Madagasikara ahafahantsika koa mamondrana. Notanterana androany ny fampahafantarana ny filan-kevitra nasionaly ho an'ny fanodina ny industrialy eto Madagasikara na ny CNIM. Mikasika ny fandarana sady lalao no fialamboly eto amin'ny TV Plus Madagasikara, le petit chef en duo kosa no anoisantsika ny vaovao mitoetrany ny fampahafantarana ireo ankizy izay mandray anjara ao anatin'ny ity fandarana petit chef en duo ity ho an'io alina. Ampazahivina fa misy ny famerenana ny petit chef en duo mandeha rehetra tamin'ny herinandro manontolo risaky ny alahady tolakandro. Ady Andritsalama no mamitona izany. Petit chef en duo. Raha mpitso sabotsy no hiatrika ny fifanana petit chef ireo ankizy avy any Tomasina ary izay tanana hafa. Izany natao mba hialana amin'ny fivezivezen'ireo mpifanina tonga avy any lavitra hiatrika ity fifananana ity. Mitohy an'io alina ny fampahafantarana momba ireo mpifaninana. Ho anareo ankizy 9 ans à 10 ans, manafatra anareo zay mba ho tia andro sakafo sy karakara anazy dia tsy hoe ny fianarana atao amban'izay fa mba atao fialamboly ilay izy, ohatra hoe manao ray aman-dreny dia manao konkoa nareo. Mariana moa fa mbola misy dingana maromaro ho lalovan'ny reto ankizy na duo petit chef taona 2024 reto. Petit chef en duo. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana isika izao. Ny voambolana hoe mifakoahitra indray no andeha ho fantarina ny heviny amin'ity androany ity. Ny fitambaran'ny teny hoe mifakoahitra dia mitovy hevitra amin'ny hoe miava na koa manala aidratsy sy potipotin-javatra tsy ilaina. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe désherbage na koa désherber. Voambolana izay azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Efa ao anatin'ny asan'ny mpamboly vary ny mifakoahitra manavaka ny vary sy ny tsiparifary na koa hoe mandany fotoana ny mifakoahitra ka ifandrobona amin'ny mpianakavy eny an-tsaha mampivohitra ny fifanampiana ny manao izany. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tena fahafinaretana ho amin'ny maso ny mahita zaridaina voakarakara, koa azona izany dia tsy maintsy atao atondrarano mifakoahitra. Rehefa fantatsika ary izay ny dikan'ity voambolana hoe mifakoahitra ity dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro, indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena, ny mizatra mampiasa izany araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Anderesika ary izao hanaraka ny eo ara hoe. Choco. Rose et sucré, Choco Burst, comme sexe nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur. Action. Antali, Nathalie, Sakaizan Nathalie, Antali, Nathalie, Sakaizan Nathalie, Makata Katuk, Lezana, Ingatali, Sakaizan Nathalie, Antali,
Nathalie, Zakaizan Dekade, Antanila. Sirena mananyane? Tena siri. Mangataka rapi. Manina mangataka? So. Mananino? Tsy afaka manino? Marary. Basta tsy mba hiasa fa tsy afaka e. Marary ako. Dia mangataka impina zany ty? Ty zao ny aniny ty. Ordonnance tany amin'ny dokotera. Ay. Hémorroïde efa forme grave. Zay voalazanao zay. Voan'ny Alzheimer ny ozatra rehetra. Hainao mihitsy a? Dia mangataka zay? Mangataka. Loza koa za manjoanao zany. Bapivo e? Raha manana? Bapivo tsy manana e. Fa melohan'ny zany rehetra zany, asiana vidéo kely dia miteny ianao hoe merci raha Gérald amin'ilay fanampiana amin'ny majinika. Vitanao zay averina kely e? Merci raha Gérald fanampiana ho an'ny majinika. Dia tsy mijery caméra Lobaty ty. Lobaty ahoana e? Tsy andronao androany, maty ilay telefônina, tsy nisargena alina fa tapaka ny jiro. Ahoana zany? Ka manjara tsisy mahita hoe nanome 5000 anao a dia tsy kopiny olona raha Gérald mpanao asa soa. Tsy manino manaraka ianao mena. Ka tsisy mahita ilay izy hoe nanao asa soa dia tsy mety zany. Manaraka ianao mena. Tsy mameno anao mihitsy kely e. Tsy mahazo leo vatany telefônina. Izay nataon'ny tananao ankavia, aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavanana. Tsy voatery mirehare eny amin'ny tambazotra tserasera eny. Coupé. Dans la boîte. Mahakasika ny kolotsaina no entiny fitiavana donio antsika amin'ity anio ity ao anatin'ny zanam-pandaharana songadina. Tena kosa mamerika veloma ho any manaraka ireo veloma ary toboko. Mankasitraka antsika tsy misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara ny fampahalam-baovao amin'izao anina izao tonga amin'ny fotoanany songatina indray isika ho apetraka ny androm-pirenena ho an'ny kolotsaina andro tsy fiasana fa andresaka rama ho fanandratana ny kolotsaina malagasy manerana ny fatra 2024 ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Gasikara Fensoa songatina amin'ity fanavaozana ity ireo arem-bakoka sy kolotsaina malagasy izay mitondra any amin'ny fampandrosoana raha ny nambarana nandritry ny fanokafana ny Vatobe Anambatomanga ao amin'ny distrika Manjakandriana izay arem-bako pirenena. Elizara Manina. Ho azongadina amin'izao fotoana ny fanavaozana izao ireo arem-bako pirenena sy ny kolotsaina malagasy hoy ny ministry ny serasera sy kolotsaina Gasikara Fensoa anisany nanomboana izany ny fanokafana ny Vatobe Anambatomanga ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Ity toerana ity izay efa arem-bako pirenena saingy iarahan'ny ministera sy ny komuna Ambatomanga ny fitantanana azy manomboka izao. Anisany nafantarana ny Ambatomanga moa ity Vatobe ity saingy tsy nisy ny karakara sy ny jery hatramin'izay ary anisany site touristique eto Analamanga ity toerana ity. Raha misy afantarana ny ity tanàna Ambatomanga ity dia io Vatobe io. Ary ny tantara nahatonga ny anaran'ity commune sy ity tanàna ity aza dia io Vatobe io zay Ambatomanga Ambatomanga. Hatramin'izay dia tsy nisy ny jery tsy nisy ny karakara. Izao rahantsika manokana amin'ireo mpiara-mombonantoka niaraka tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny lovako sy ireto taranaka izay nanaiky ny ampidirana an'izany ho arem-bako pirenena satria raha tsy maiko zareo satria ny ray aman-dreny zareo no miafinao ny Vatobe io dia tsy tanteraka izany ka ambarana fomba ofisialy izany fa arem-bako pirenena izy manomboka izao. Nandritra izany no nanambarany ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa ho apetraka ny androm-pirenena ho an'ny kolotsaina andro tsy fiasana fa andresaka rama anasongadinana ireo arem-bako pirenena sy ny kolotsaina malagasy manerana ny faritra 2020. Ao anatin'ny fanombohana fotsiny eto Antananarivo fa dia akoatra ny atao hoe fitsidihana an'ireny any amin'ny faritra ireny dia miomana isika fa isy ataontsika hoe androm-pirenena ny kolotsaina. Zay moa no fiantsotsika azy teo DG. Androm-pirenena ho an'ny kolotsaina izay ho apetrakantsika eto Madagasikara zany hoe andro tsy esana fa andraisaka rama izy io anasongadinana ny kolotsaina rehetra manerana ny faritra 2020 ny arem-bakoka rehetra izay ho angatantsika eo anivon'ny
firenena mihitsy izy io dia anasongadana zay kolotsaina zay. Nasimpanavaozana ary azon'ny be sy ny maro tsidina manomboka izao ny vadobeany Ambatomanga amin'ny distrikany Manjakandriny. Izany koa no manakatsina ny fiarahako amintsika amin'izao anona izao mbola misy ny fampalam-baovao amin'ny rapitso sabotsy eto amin'ny telepisy Madagasikara. Ny tenako sy Njakandriamahery manome fotoananao ho amin'ny alatsinaindray. Veloma tompoko.